Taranja judo ho tanterahana eto Madagasikara manomboka ny 4-25 aprily ho avy izao ny fiantinan'ny tompontakany Afrika eo amin'ny sokajy senior firenena 20 eo avy aty Afrika no tonga eto Madagasikara mandritry faninanana io. Firenena miisa 20 ny efa nisoratra arana andray anjara amin'ny fiantinan'ny tompontakany Afrika eo amin'ny taranja judo sokajy senior izay atao eto Madagasikara manomboka ny 4-25 aprily 7-12 ho avy izao. Katroka 50 no andrasana amin'izany faninanana izany mahatratra 300 eo ny isan'ireo délégation avy aty Afrika ho tonga eto Madagasikara. Azoko ambara zany fa manomboka amin'ny fotoana io dia lasa kapitalin'ny Afrika ny tanànan'ny Tananarivo amin'ny fandraisana ny championnat d'Afrique izay hatao eto Antananarivo. Afaka ambara koa fa ny présidentsy fédération internationale dia ho tonga eto Madagasikara mandritra ny championnat d'Afrique io. Mazava ho azy fa ny fatongavany dia anisany zava-dehibe izay ataony ny fanaboan-tsonia miaraka amin'ny ministèren'ny fampianarana ampidirana ny judo amin'ny an-tsekoly izany. Amin'ny firenena mpampiatrano antsika dia andraisantsika anjara avokoa ireo sokajin-danja rehetra hifaninanana hoy Jean Jacques Rakotomalala tale teknika nasionaly. Ho an'ny lehilahy dia sokajy fito no hifaninanana latsaky ny 80 kilao, 90 kilao, 370 kilao, 120 kilao, 50 kilao ary ny 100 kilao sy ny mihoatra ny 100 kilao. Eo amin'ny sokajy vehivavy dia ny 70 kilao, latsaky ny 20 kilao, latsaky ny 70 kilao, latsaky ny 370 kilao, latsaky ny 70 kilao, latsaky ny 70 kilao ary ny mihoatra ny 70 kilao.